Raha malala tokoa fa ataonany maro dia ny lona tao anatin'ny tsy fahombiazana raha ny fitantanana andreo orinasa-panjakana ireo rahantsika malala raha tsy hiteny efa tsy ny JIRAMA fotsiny isika sy ny maro hafa dia hita izay tsy fahombiazana nolazainy ny FMI izay ary iarahana malala izay ary rahantsika manaiky ary izay indrindra mahatonga ny trésor public hitondra amintsika eto hoe inona ary ny fanatsarana izay efa noentina mahakasika ny fanaraha-maso an'ireo orinasa-panjakana ananan'ny fanjakana petrabola ireo. Inona no efa natao tamin'izany ary inona kosa ny vision sy ny ataontsika hoe réforme izay efa en cours. Le constat de Dorette Ratiavahan, directrice générale du Trésor, est lucide, mais pose une question de fond. Si ces défaillances chroniques sont connues de tous, le diagnostic du Fonds monétaire international va plus loin. Il cible directement l'autorité régulatrice. Pour le FMI, le Trésor public manque tout simplement de poids face aux géants sectoriels et au ministère qu'il est censé encadrer. Ce déficit d'autorité, ce manque d'ancrage institutionnel se retrouve d'ailleurs au cœur même des conclusions rendues par les experts internationaux. Raha ny voalaza tao anatin'io diagnostic de gouvernance navoakan'ny FMI io moa zany dia misy ny faible poids institutionnel du trésor izay amin'ny resaka gestion des sociétés à participation de l'État. Marina tokoa fa araky ny didy mandalana dia ny trésor public amin'ny alalan'ny tale généraly no misolo tena ny état actionnaire eo anivon'ireny orinasa ananan'ny fanjakana petrabola ireny. Tsotsotra statistika kely tsotsotra nomenantsika 9.50 ny isan'ireo société à participation de l'État ankehitriny ary ny 9.20 amin'izy ireo dia à participation majoritaire de l'État. Ny ambiny kosa dia à participation minoritaire. Ao anatin'izay 20 izay dia ny 12 amin'ireo dia 100% ny petrabolan'ny fanjakana ao anatiny. Raha malala tokoa fa ataonany maro dia ny lona tao anatin'ny tsy fahombiazana raha ny fitantanana andreo orinasa-panjakana ireo rahantsika malala raha tsy hiteny efa tsy ny JIRAMA fotsiny isika sy ny maro hafa dia hita izay tsy fahombiazana nolazainy ny FMI izay ary iarahana malala izay ary rahantsika manaiky ary izay indrindra mahatonga ny trésor public hitondra amintsika eto hoe inona ary ny fanatsarana izay efa noentina mahakasika ny fanaraha-maso an'ireo orinasa-panjakana ananan'ny fanjakana petrabola ireo. Inona no efa natao tamin'izany ary inona kosa ny vision sy ny ataontsika hoe réforme izay efa en cours. Dia misy ny réforme juridique moa zany izay efa miatra ankehitriny dia misy ihany koa ny réforme institutionnelle izay hoentintsika miandalana eo ary ny amaranantsika azy dia ny vision ny ministère de l'économie et des finances amin'izany fanatsarana ny fanaraha-maso ny petrabola-panjakana izany. Verina tanteraka amin'ny trésor ny fanaraha-maso stratégique na contrôle stratégique hoy isika ny fitantanana an'izany orinasa JIRAMA izany anisan'ny dingana iray lehibe ahafahan'ny trésor mampiasa na hoe mijouer ny rôle ma état actionnaire représentant de l'état actionnaire azy moa zany izay. Araky ny lazaiko teo dia efa nisy ny plan de restructuration en dette ny JIRAMA sy ny plan de redressement financier ny JIRAMA izay efa mivoaka efa publié ny anatin'ny site ny trésor sy ny site ny ministère ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Izy io dia irahana miasa akaiky amin'ny ministère ny énergie et des hydrocarbures izay tutelle technique ny misy ny JIRAMA.
amintsika miteniteny zao dia misy ny comité de suivi dia efa natsangana izay ny trésor public no mipiloté azy milida azy ahafahana manara-maso an'izay plan de restructuration de la dette ny JIRAMA izay sy ny plan de redressement ny JIRAMA izay niarahana tamin'ny mpiara-mombonantoka koa moa ny fametrahanareo plan de redressement ireo dia manara-maso akaikany iny zany ny trésor public amin'ny alalan'ny comité de suivi izay efa natsangana ary misy ny rapport périodique izay avoaka mahakasika an'izany. Anisan'ny fanavaozana ihany koa amin'ity fitantanana ny orinasa-panjakana ity dia ny fanamafisana ny traikefa ho an'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny tahirim-bola-panjakana misehatra amin'izany gestion de portefeuille de l'État izany. Ilainy izay traikefa izay satria ambony dia ambony ny tanjona apetraka, mila manana an'izay professionnalisme izay ahafahana manao ny suivi manara-maso ny fahasalamany ireny orinasa-panjakana ireny. Misy ihany koa ary efa miara-miasa amin'ny FMI moa isika amin'ny fametrahana ny outil ozintsika na fitaovana izay hanaraha-maso akaiky ny fivoarany na ny santé ngamba nilazantsika azy santé financière ireny société à participation de l'État ireny dia ny anaran'io outil io moa zany izay napetraky ny FMI aty amintsika dia SOI Health Check Tool. Zany hoe misy ratio be tabe izay ambenana mihitsy amin'izy io dia misy norme arahana ao anatin'izy io ka raha misy tsy fahatombanana dia hita avy hatrany. Ny fametrahana ny plateforme numérique izay ahafahana manao ny suivi automatique an'ireny fitantanana ny orinasa-panjakana izay. OSSPE moa zany ny anaran'io plateforme izay efa apetraka io ary efa en cours de déploiement izy io amin'izao fotoana izao. Ahafahana indrindra manao ny inventaire ny actif sy ny passif ny état aloha zany ny avantagen'io plateforme io dia manaraka an'izay ihany koa ahafahana manao ny manana tableau de bord omena ny décideur rehetra zany izy io mampiseho ny situation an'le société à participation de l'État ka ahafahana mandray décision mifandraika amin'izay. Ny fananana tableau de bord dia ahafahana mitsinjo sahady na mi-anticiper isika ny risque mety hitranga, risque budgétaire dia izay no tena hoe ilana an'ity plateforme digitalisée izay anaovana ny suivi automatique an'ireo société à participation de l'État ireo. Anisan'ny vision na réforme ihany koa ny fametrahana ny fitsipifehezana ara-teti-bola na ny discipline budgétaire satria raha antsika mahalala fa matetika dia misy ny fanampiana atao ny fanjakana amin'ireny société à participation de l'État ireny na subvention hoy isika dia anisan'izay fametrahana fitsipifehezana ara-bola izay no fanerena angamba tsy tosika fanerena fa obligation izay ananany ny mpitantana ny orinasa-panjakana ireny ny fanaovana reporting amin'ny ampiasana ny vola izay nampiasaina ary ny fananana business plan mazava tsara ary fiable ho amin'ny fampiasana ireny vola ireny. Izay andraikitra izay dia apetraka amin'ny administrateur ny société à participation de l'État. Katsaka mandrakariva ny fahombiaza ny fanaraha-maso ny fitantanana ireo société à participation de l'État mba hoinona mba hitondra vokatsoa ho an'ny développement économique ny petrabola eo anivon'ireny société isan-karazan'ireo fa tsy ho vesatra foana ho an'ny fanjakana. Izany dia tsy vita ny trésor public irery ihany fa
mila ny fiarah-miasa ny partie prenante rehetrarehetra dia tafiditra ao anatin'izay indrindraindrindra ny ministère de tutelle technique izay tena misana ny lafiny ara-teknika fa indrindraindrindra koa ireo mpiara-miombonantoka sy ny partenaire technique et financier. Ilana ny fiarah-miasa akaiky sy matotra satria rehefa mahomby ny fitantanana ireny orinasa-mpanjakana ireny dia mitera-bokatsoa izy ireny satria dia mampiditra dividendy ho an'ny fanjakana, izany hoe mitombo ny recette-mpanjakana, mampiditra ihany koa izy ireny hetra ho an'ny fanjakana ary indrindraindrindra miteraka famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy. Izany rehetrarehetra izany dia antony mahatonga ny fanatsarana ny fitantanana ireny orinasa-mpanjakana ireny. Raha ny dividendy izay tokony ho nampidirin'ny orinasa-mpanjakana tamin'ny taona 2024 dia mahatratra 147 miliara ariary. Raha ny analyse izay ataonay sy ny fahitana ny zava-misy aloha izany dia ilay orinasa participation minoritaire de l'État aloha ny tena ataontsika hoe mitondra dividende be da be ho an'ny État noho ilay orinasa participation majoritaire. Mety azo eritreretina ny mahamatianina kokoa ny mpitantana eo anivon'ny ny conseil d'administration sy ny direction générale satria efa maromaro ny manara-maso azy, tsy ny État tsony fa misy an'ilay actionnaire rehetra zany amin'izay fotoan'izay afaka manara-maso akaiky izy io. Izay no mahatonga an'ilay action hoe mila renforcena tsara izay suivi izay sy izay ataontsika hoe fanaraha-maso akaiky ny fitantanana ireny société à participation majoritaire de l'État izay mba